Miarabantsika rehetra indray, sarazaraiko andiany vitsivitsy ity fikirakirana video amin'ny videopad ity satria hitako mahaliana le programa. Andiany anankiray voalohany androany teny resaka transition, zany hoe ny fitohizan'ny video anankiray amina video anankiray faharoa. Dia apiditra satria tsy manana video ako satria tsy izay tena tanjana zany dia apiditra video blanc clip ako, menamena ny ray dia mangamanga ny ray. Tiako ho efatarana fotsiny zany hoe ao anany tena fiasan'ny transition zany tena fitohizan'ny video anankiroa. Ohatra hoe manao video ohatran'izao ianao dia misy video anankiray ihany koa, dia raha ohatra tsy misy transition zao io dia mandeha ohatran'izao, zany hoe miala veto izy tonga dia tapaka mangamanga. Dia ny transition zany amin'ny videopad dia ity ny fampidirana anazy, ity ohatrany manao X ity, rehefa klikeny io dia afaka mifidy transition maro be, maro mihitsy. Anisan'izany ity hoe page curl ity, zany hoe page mivadika. Anisan'izany koa ity hoe shader ity, misy betsaka mihitsy. Andramantsika ity hoe page mivadika ity dia eto afaka manao hoe aiza ny plasiny, avy aiza manomboka, dia avy eo etiko manao hoe firy sekondra ny duréany, dia ataontsika hoe 2 sekondra avy any ambany. Dia rehefa manao OK ako ny transition rehetrarehetra dia misy an'ity daholo. Dia ity ambony ity no fidiana hoe freeze clip location, satria dikan'io dia hoe tsy mifindra le clip fa mijamona amin'ny plasiny ihany fa manenjika transition fotsiny. Raha ohatra mantsy ka ataonao an'ity move clip location ity izy dia manjary mihamandroso zany satria ohatrany hoe tapahany kely anaovana le transition. Ka raha ohatra io voalohany io zany raisintsika dia ohatran'izao vokatra. Zay, iny zany le page mivadika ohatran'izay. Raha ohatra ka hanovaka transition ianao dia tsindrianao fotsiny ity dia afaka mifidy hafa indray ohatra. Zay, be da be zany transition azo ampiasainao ao anatin'ilay izy, fa mila mifidy izay tianao ampiasaina ianao. Dia isaky ny mitapaka zany video dia misy transition foana. Misy ataon'ny olona koa moa ilay hoe tapahany eto fotsiny video manindry an'ilay L tsika rehefa hanapaka video, dia tonga dia efa misy transition indray io. Na hoe juste pour le hanaovana le transition fotsiny ary ny olona dia manapaka video ohatra zany. Dia mety tsy hita satria samy menamena. Nisy transition teo fa tsy hita ilay satria menamena daholo. Izay zany momba ny transition ao amin'ny videopad.